Voalohany aloha miarahaba tonga soa tanindrazana dia ny fantaniana apetraka manahoana zao ny position-nareo amin'izao fotoana zao manoloana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara vu que hoe niova ny filoham-panjakanantsika. Oui, ny position-nay moa zany tsotra ny filoha vaovao son excellence colonel Michael chef d'état amizao nangataka hoe tongava zay afaka tonga ny avy diaspora na ny avy amin'ny entité iabiaby zay possible zany hoe hiaraky hiasa dia zay tonga eto ny proposé koa ny ho azonay atao ary manaraky manohana mazavatsara ny an'le filoha vaovao zay mipetraka ianao anisany mipetraka tany ivelany tany nanao antsoantso foana nanao alerte miresaka rehefa misy ny tsy aradrariny misy eto amin'ny firenena indrindra ihany koa anisany nahafantaranao ny antso ataonao amin'ireo vondrona iray samy firenena amin'izao fotoana zao nefa mibesaka ny vondrona iray sam-pirenena mireagira manoloana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Inona indray ary ny feo entinao amin'ity androany ity? Raha mikasika ny vondrona iraisam-pirenena zany ataoko hoe mbola tsy tafapetraka daholo le raha tokony le raha ilainy fitondrana mba hoentina hanarina le firenena zany ataoko fa ny programme-ny filoham-pirenena amizao ny colonel zany mbola tsy tafapetraka dia zay no mahatonga ny communauté internationale no mbola tsy tena maka position mazava mikasika an'le fitondrana zany. Misy ny sage nataony suspension nataony Union africaine, misy ny tsy fankatoavany Union européenne an'io fa mila zany amizao rehefa tafapetraky sy rassuré ny reo communauté internationale eo mikasika ny tena intention ny fitondrana sy amin'ny alalan'ny famoronana ny ekipa zay tena mety dia ataoko fa zay no hampiova anioka ny afatra apetraka eto zany dia hoe ndao hiara hanohana ny président vaovao mba ahafahany communauté internationale mahita hoe arahiny vahoaka izy tony nanarahany vahoaka azy tamin'ny reny hetsika nataony tamin'ny voalohany taona. Andriamanto président efa vonona be ny volavolan-dalam-panorenana fédéral hoentinareo satria manomana an'izany fanomanana fitapaham-baovao zany ny fitondram-panjakana vaovao amin'izao fotoana. Oui, mazava ho azy efa vonona maro ny technicianina miara-miasa aminay nanomboka tamin'ny nanaovanay an'ireny antso tamin'ny janvier 2025 reny mikasika ny hoe aleo ny état ny fédéralisme no hitanay hoe efa haolana amin'ity problème misy ety efa beda be ny technicianina nanatona anay beda be ny tanora maro ny mpianatry avaram-pianara zay manampy anay amin'ny famolavolany io ka raha maly an'izay fanontania zay dia hoe marina efa misy zay constitution en tout cas projet de constitution. Anisany mety manitikitika maro hoe andalo ve ianao eto tanindrazana sa mety haharitra ela zay fantaniana voalohany dia fantaniana manaraka hoe raha misy ny fifampiresahana amin'izao fitondrana manaraka zao misy ny toerana afaka hifampizarana mety tsy haiko vonona ve ianao hitondra ny anjara publiquenao raha ohatra hoe misy zay. Bon le hoe le fantanianao hoe mauvais zay jany eto elana io miankina amin'le raha atao zany hoe amizao raha ohatra ka raha ny fahitako azy dia hoe misokatra amin'ny varavara noho ny président mifampiresaka amin'ireo andian'olo rehetrarehetra donc avy zany zahay amizay zay nanisany mahatonga anay eto amizao ny hoe raha misy fizarana toerany bon zay moa amiko manokana raha ohatra fanampiarampiasa iny resako dia manana ataontsika hoe double casquette zany eo le expérience maramila dia eo le fanirina hametraka an'ity état fédéral ity na le fédéralisme ka raha misy amin'ireo ataontsika hoe canal roa reo no mety hoe ilany fitondrana ka hoe proposé andreo ato no mety ka raha ohatra ka mety amin'ny MRFM ny mouvement misy anay mazava ho azy fa hampandroso ny dianay aty hanova rafitra ny dianay aty ka raha ohatra ka tafapetraka ao anatin'izay proposition zay ny fanova rafitra sy ny fampandrosoa dia mazava ho azy fa manaiky zay ankantoerana eo fa bon zay tsy maintsy raha mandinika amin'ny kamba nataon'ny MRFM koa sy ny olona zay manao an'izay proposition zay. Merci.